Odinareo ety Anjevetiny misy antsika androany Anthony ny mpampiatrano antsika miavaka kely ny fandarana androany satria dia lehilahy no ampiatrano sy karakara sakafo dia izy moa zany lehilahy voalohany indray anjara tamin'ity fandarana ity. Dao ary Odinareo Maman. Bonjour Anthony. Salama. Salama tsara. Saotra betsaka. Nanao ahoana ny lalana? Nafinaritra. Tsara be pejazatra ety aminareo ety. Zany izay aloha ny aty ambanivohitra mba misy rivotra madio. Nafinaritra. Mandroso ary? Dao ary. Ianary Anthony, mialohan'ny rosotsika amin'ny fikarakarana ny sakafo dia tia ilay fanomezana avy aty amin'ny RTA, tablier, ianao lehilahy voalohany indrindra mpandray anjara nandray izy iny. Dia tia ny planche à découper izay anatetehanao ny sakafontsika androany. Merci beaucoup. Dia tia ilay valopy amin'ny fanampiana avy amin'ny RTA amin'ny fividianana ny ingrédients androany. Merci, saotra betsaka. Ary nanao ahoana ny fahitanao ny fanovana ny lakozy anao? Tena nafinaritra, surprise be tamiko ilay izy zany. Indrindra fa ilay lokon'ilay izy tsy neritreretiko hoe hivoaka ohatran'izao ny ity lakozy ity rehefa avy eo. Dia zareo koa ilay ekipa koa mahafinaritra zany, matihanina amin'ilay asa ilay izy dia tsara izy io. Mampazoto mikarakara. Amin'ny sabotsy ny famelabelarana ny fanatsarana ny lakozy Anthony ny fitorariva izay nolazainy teo fa nahafapo azy sy surprise ho azy ilay fanovana lakozy androany. Eny ary dia alohan'ny atombohany afaka tantarainao ve hoe inona no menu antsika androany Anthony? Ie, ny sakafo atolotrako androany zany dia beignet de chou-fleur. Dia miaraka amin'ny salade mixte ilay izy. Dia eo ihany koa ny drakaka sy henan-kisoa. Zay zany. Tena matsiro izany. Misy tantarany manokana ve fanaonao matetika atao trano sa vao androany mihitsy vao zarainao aminay? Ilay izy aloha tena tsy fanaoko matetika ilay beignet de chou-fleur zao i nenay mpanao anazy io. Rehefa mandeha any zahay na tamin'ny mbola kely zany dia efa manao an'izay foana izy na atao laoka ilay izy na atao goûter mety daholo. Dia nenay mpanao anazy io dia izao moa efa lehibe dia nieritreritra zany hoe mba ho ataoko indray ilay izy zany. Izaho moa zany tia mikarakara sakafo ihany. Dia ilay drakaka sy henan-kisoa indray tsy mbola mpanao anazy io mihitsy fa vao indray mandeha nanao. Fa nihinana anazy koa mbola indray mandeha dia tiako ilay izy. Dia ohatran'ny hoe izay zany mba tiako hoe ho averina kely zany ilay izy amin'ilay fandarana Odinareo moa zany fantatro hoe tsy voatery olona mahay mahandro sakafo be dia izay vao manao an'ilay izy fa rehefa hoe tia mikarakara fotsiny dia afaka mandray anjara amin'ilay fandaharana. Dia izay zany nandrisika nanao an'ilay karazana sakafo ireo zany. Eny arany. Andao ary roso amin'ny fikarakarantsika. Eny ary. Voalohany indrindra dia karakaraina aloha ilay henan-kisoa izay morceau safidinao moa zany mety avokoa ary tetehana arak'izay itiavanao azy ihany koa tsy maninona mihitsy. Hoketrehantsika izy ary mbola tsy asiana ninina aloha, tsy asiana rano, sira fotsiny dia avela miketrika ao.
etsy andanin'izay dia homanina ihany koa ilay drakaka diovina tsara moa zany a esorina zay rehetra tokony esorina dia ketrehana tahaka an'ilay henan-kisoa teo ihany koa sira fotsiny koa natao aminy fa mbola tsy asiana ninina. Ho ataony Anthony sauce moa zany izy ity ary rehefa manomboka ridritry iny ilay henan-kisoa zay vao asiana menaka dia somary ohatran'ny endaendasina kely eo izay ilay izy dia ho arotsakitsika amin'izay ilay saosy rehetra teo ny tongolo gasy na nisy sakamalaho ihany koa izy ary na nisy tongolo be na gros oignon tsy adino na nisy poivre vert. Arorony izay rehetra izay mba hifangaro tsara ary farany izay vao arotsaka ilay drakaka efa masaka izay noketrehana teo. Vao mahita ny endriny dia eny sahady ny tsirony. Izay moa zany tany ampanaovana tournage tany dia naheno ho fofony dia efa naminaviana sahady ny mety ho tsiro voakany eo. Indrisy moa zany fa ianareo izay any an-tokantrano any mihaino na mijery ny fandarina ihany koa dia tsy afaka maheno an'izay fofona izay fa hitanareo amin'izao fifangaroan'ny ingrédients izao fotsiny efa samy masaka na ny henan-kisoa na ny drakaka fa avela iketrika kely miaraka amin'ilay saosy narotsaka teo mba hivoahan'ny tsiro rehetra. Mandritra ny famasahana ny sakafontsika ao dia Anthony zareo dia mpitsabo ho antanetsika izy hoe ohatra ny ahoana ny fomba netrehanareo an'ireny Covid-19 ireny. Maromaro ihany aloha indrindra nisy fotoana le navaivay iny le aretina zany dia betsaka ihany ny olona tratra zany fa ny ankamaroany manantona aty amin'ny tobim-pahasalamana dia ny eo ihany koa zany mampiasa an'ilay raokandro malagasy ireny dia azo lazaina hoe voafehy ihany ankoatr'izay moa izay mampiatra an'ilay manentana ny olona foana zany mba hampiatra an'ilay sakana ra-pahasalamana ireny zany ny fanaovana aro vava-orona sy ny fanasana tanana matetika dia tsy ny fitangorongoronana zany. Tamin'ny voalohany ny olona aloha tena nariska nanao an'ilay vaksiny amin'ilay aretina hoe vaovao ilay izy zany dia tsy fantatry ny olona fa amin'izao somary efa marisarisa ilay olona manao. Dia nanentana antsika izay Anthony hoe andao tsika izay mbola tsy vita vaksiny andeha anatina tobim-pahasalamana mba hiroso amin'izay andao amin'izay jerentsika raha ny sakafo Anthony fa mety efa vita izay. Dao ary sady efa noana azao. Hiditra amin'ny fikarakarana an'ilay beignet de chou-fleur amin'izay ary Anthony izay ho ampiarahany miaraka amin'ny salade mixte. Ao anatin'izay dia mampiasa tongolo gasy izy ho atao amin'ilay paty ary dia kapohana ny atody. Esorina kosa ilay tige somary matevina na mafimafy amin'ilay chou-fleur. Vita izay dia andrahoantsika amin'ny rano mangotraka efa nasiana sira ilay izy teo amin'izay mba hanalana ny fofona mantamanta. Tsy andrahoana ela be fa 10 minitra eo ihany avy eo tatavanina esorina ilay rano teo. Amin'ny mahabeignet azy dia mazava ho azy mampiasa lafarinina tsika anaovana ilay paty ary afangaro aminy ilay atody izay nikapohana teo asiana sira kely asiana poivre kely ary asiana ilay tongolo gasy izay nipotipotehantsika taria amin'ny voalohany taria. Ny rano moa zany mazava ho azy tsy adino tsy tena nasiany Anthony hoe fatra précis be izy ity satria ny tanjona dia mba azahoana paty misy consistance somary marihadrihatra. Rehefa azo ilay paty dia
arotsaka ao anatiny ao ilay chou-fleur ary afaka miditra amin'ny fanendasana. Teto moa zany dia vary no nampiarahany Antonie tamin'ity sakafo ity izay afaka averintsika tsara amin'izao akatoko ny fety izao mba hialana amin'ilay mahazatra hoe vorona foana no atao laoka fa amin'ity indray mandeha ity izy mba afangaro amin'ny henan-kisoa indray zany ny drakaka. Matsiro be ve sa ahoana? Dia tamin'ity moa zany nasiany salade mixte ny anatsony an'ilay izy teto. Nawary. Mbola vao mafana tsara mihitsy ity dia hoandramantsika arak'izay. Tsara be ilay paty dia ny fitambaran'ilay beignet de chou-fleur sy ilay salade mixte miaraka tsara. Andramantsika indray ilay résistance le crabe miaraka amin'ny henan-kisoa dia moa zany somary nisy menaka kely le platsika. Misy olona dia tena tian'io menamenaka io misy le tsy dia be menaka no tena tian'olona. Tena tsara be ilay henan-kisoa na ny cuisson ny arany. Ie. Ilay izy natao andro gasigasy ilay izy tsy dia betsaka filirony. Tsara be ny association ny relevé an'ilay goût henoko tsara ilay gingembre zao tena henoko tsara mampiakatra ny tsiron'ilay crabe sy ilay henan-kisoa. Eto mbola mamerina ihany fa ny crabe dia protéine maigre mety tsara amin'ny cardiovasculaire. Enary eto am-pamaranantsika dia ampandray anjara anankitelo izay no hitantsika nandritran'izay iray volana izay. Dia ny fandaharana manaraka dia rahanareo miaraka amin'ny chef irevisite ny menu an'ny mpandray anjara. Isafidy menu iray amin'ny sakafo nataon'izy telo revisitena sy de façon professionnelle. Voalohany anao misaotra betsaka ny RTA sy ny ekipan'ny Oadinareo zany tonga taty aminay taty. Dia manentana antsika izay mbola tsy nandray anjara misorata anarana amin'ny page Facebook Oadinareo na manantona vatana ihany koa any amin'ny RTA. Dia saorako manokana zany madamako anisan'ny nanampy anahy tamin'ny indrindra fa ny fisoratana anarana tamin'ity fandaharana ity. Dia misaotra anareo. Zay fa dia veloma dia andeha hanandrana ny sakafo ny Antonie zay Zay? Mandrapiona. Voilà. Madame. Bonjour.